Faly miarabanao tafaverina eto amin'ny tuto son gasy indray. Atao anatin'ity vidéo ity dia izara aminao ireo karazana tolotra mahasoa atao anatin'ny fanarahana ny page. Araka ny efa hitanao ao anatin'ny description tuto son gasy dia natao hifampizarana tuto resaka fitaovana sy ny sisa rehetrarehetra izay mahakasika ny son. Izany hoe eto amin'ity page ity zany dia tsisy afa-tsy hifampizarana fotsiny ihany. Mbola ho avy ny vidéo izay anoronanao ireny fanaovana prise sy ny sisa ahoana natao raha prise gitara nao prise vocal sy ny sisa mbola betsaka ihany koa ny fantanina izay apetrakinareo izay ezahana hovaliana ato anatin'ny page izany. Ny zava-baovao voalohany olazaiko anareo aloha efa nisokafana ny chaîne YouTube an'ny tuto son gasy. Hosoratako anatin'ny description ilay lien makany amin'izay dia angatahako sady ianao hisabone mba ahafahanao manaraka ny zavatra rehetra misy ao anatin'izany. Ny antony nanokafana an'izy io dia tsaratsara kokoa ny qualité an'ny audio, zany hoe raha mamoaka zavatra eto amin'ny Facebook dia compressé ny Facebook ilay izy dia lasa ratsiratsy kely ny qualité an'ilay izy rehefa henonao, fa ao anatin'ny YouTube ilay izy dia efa voatokana ny amin'izay mihitsy ny plateforme YouTube dia azahoanao miheno tsara ny qualité an'ilay izy. Dia zany hoe fitsonjovana ny sofinao zany hihaino an'ilay izy tsara no antony ametrahana an'ilay izy ihany. Eo ihany koa ny politika ny Facebook teo aloha teo nametraka lien Amazon hoe reto daholo ny fitaovana rehetra ampiasaiko tsy dia mety loatra amin'ny Facebook izay zavatra izay, fa any amin'ny YouTube dia malalaka tsara ny afaka mijery an'izay lien apetrako rehetra ianao dia tombono anao zany ny anarahanao ny chaîne YouTube tuto son gasy. Faharoa anatin'izany zahay eto amin'ny page amin'izao tsara-pahafantarina anao aloha nefany fa izahako dia tsy any Madagasikara. Betsaka nareo no manontany ao hoe omeo numéro sy ny sisa fa aty Europe, ka maro nareo no manontany an'ireny fitaovana ireny hoe aiza no mety ahitana sy ny sisa dia no izay indrindra nanokafana ny page Tsoga varotra. Dika le Tsoga moa zany tuto son gasy varotra. Tsy zahako no administrateur an'io amin'izao satria za tsy malala ny vidiny zavatra rehetra misy any Madagasikara sy ny sisa fa efa misy admin mihitsy ao zany mikarakara ny momba an'izay dia izy no malala ny prix rehetra amin'ny zavatra rehetra any. Tsara ho marihana fotsiny ao anatin'io page io ny entana rehetrarehetra izay amidy ao amin'io page io dia avy aty Europa daholo, zany hoe manaraka ny fenitra Union Européenne zany no amidy ao, zany hoe tsisy atahorana, tsy zavatra fosika ao fa zavatra vaovao sous garantie daholo. Dia raha ohatra ka tia halala nareo ny vidiny zavatra sy ny sisa dia ho apetrako ambany ao amin'ny description ilay page vaovao dia ianao afaka manontany directement ao anatin'io ao. Tsy fantatro izay fomba anaovanao azy na publication na commentaire na amin'ny alalan'ny message fa disponible ao amin'izany ilay administrateur amin'io page io. Ny entana rehetrarehetra amidy ao ihany koa dia misy garantie mazava ho azy tsy misy atahorana zany ny mahakasika ny resaka garantie, ary raha toa ka manao commande ianao dia tsy misy vola alohanao mialoha fa rehefa tonga mihitsy ny entanao dia tonga dia mandovola ianao dia omenanao ny entanao. Zay ny tsara ho fantatra ao anatin'io, ka zay ihany no fantatro momba an'io page io fa raha ohatra ka tia halala manokana anareo dia tonga dia makanesa zany fa isak'izay vidéo rehetrarehetra ataoko ka misy ny entana disponible zany ho alefako any amin'io dia mariako foana ny amin'ny vidéo hoe tia disponible ato amin'ity tsena ity. Fa eto amin'ny page tsika tena aoka mba tsy resaka prix mihitsy tsika, tsy resaka ninina satria ity page ity dia nataotsika ifampizarana fotsiny tsy misy hoe marque professionnel, tsy misy hoe marque favori na hoe zavatra tahaka an'izany eto amin'ny page fa tsika samitsika mihitsy no mijery dia par expérience no izaranantsika hoe ity zavatra ity metimety kokoa anao tahaka ny izay hitanao ao anatin'ny ireny vidéo ireny. Raha toa ka mbola misy vidéo tsy arako ao dia ho apetrako ao amin'ny description ihany koa mahakasika an'ireo fitaovana mba ahafahanao manaraka tsara. Raha misy vidéo tsy arako ao fotsiny mantsy dia mety ho very sady ianao satria mandeha aingana be tsika ao anatin'ny vidéo, dia raha misy tsy arako ao dia jereo ny lien. Betsaka ihany koa nareo no manontany amin'ny resaka formation
mazava ho azy a tahaka ny lazaiko teo a zahako a tsy any Madagasikara tsy afaka ny ampanao formation anareo a raha liana nareo a ny amin'ny torohevitra madinidinika ao en ligne dia afaka manampy an'izany a amin'ny alalan'ny message privé atao amin'ny tuto son gasy fa raha ohatra kosa ianao a ka tena hoe liana mihitsy a nanao formation continue a zany hoe niditra lalandalina kokoa makasika ny amin'ny resaka son a dia manorata ianao eo amin'ny commentaire hoe liana ny amin'ny resaka formation a fa ho atoroko anareo hoe iza ny tokony ho antononareo a zay miara-miasa akaiky ihany koa amin'ny tuto son gasy any Madagasikara zany. Zay aloha ny vaovao a azona tolotra ho atsika sy ireo karazana tolotra afaka ny fampizarana rehefa ho avy indray ny manaraka dia volazaiko eto ihany hoe misy zavatra tahaka izao indray vaovao a eto anatin'ny page fa ny angatahako aminao a dia zarao amin'ny namanao rehetrarehetra satria mifanampiana atsika rehetra le izy a dia misaotra anao ihany koa manaraka foana ny tuto son gasy dia mankasitraka.